faly indray miarabantsika rehetra am'ty takariva ity no ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fitahiny dia tonga indray ny fotoana rehefa nandalo herinandro nanaovany asa mandrarasika tonga ny fotoana hiderahantsika azy iarahantsika manandratra azy atao anatin'ity fandaharana ity. Arapaina manokana ianareo any am-pitanranomasina, arapaina manokana isika menakavy eto an-tanindrazana, ary arabaina manokana ny mpisava lalana rehetra maneran-tany indrindra mo fampisava lalana eto Madagasikara, eto amin'ny FMC manaraka izao fandarana izao. Manokana ny fiarabana mpisava lalana satria andro mpisava lalana ity sabata zay lalovantsika ity. Andro maneran-tany ho an'ny mpisava lalana. Ary de natokana mihitsy ho an'ny mpisava lalana ity fotoana zay iarahantsika androany ity. Ny korala zay hira iderin'Andriamanitra iaraka amintsika zany dia mpisava lalana. Avy ao amin'ny fiangonana Adventista amin'ny tany andro fafito ao Manjakaray eto Antananarivo. Ny mpisava lalana zany ny tena hiderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira satria manana talenta ho amin'izany koa izy ireo. Ao anatin'ny fikambanana de misy club de chant, zany hoe mihira ary de ao anatin'ny fideranan'Andriamanitra. Ka am'ty androany ity de tsy ny mpisava lalana rery ihany avy ao amin'ny fiangonana Adventista Manjakaray no hijoro hira fa manotrina azy koa ireo tanora zokiny sy ny mpisantatra ao amin'izany fiangonana zany. Ka de raintsika Andriamanitra fa manana fo miderin'Andriamanitra ireo mpisava lalana, ireo tanora ireo indrindra am'izao andro zay natokana ho azy zao. Meloha zany ara dia andeha hamaky ny soratra masina isika. Ka hosokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Salamo 8:100. Salamo 8:100 de hovakitsika fa Baiboly diema moa no amakitsika azy am'ty androany ity. Eo amin'ny andininy fa 520 sy fa 420. Baiboly diema 520 sy ny fa 420 no hovakitsika. Azafady 220 sy fa 320 hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny izany. Ry tovolahy sy tovavy, ry zoky olona omban'ny ankizy, aoka ianareo samy hideran'ny tompo satria ny anarany rery no avy indrindra ambonin'ny tany aman-danitra ny fiandrianany. Andeha averintsika indray mandeha zany tenin'Andriamanitra zany. Ry tovolahy sy tovavy, ry zoky olona omban'ny ankizy, aoka ianareo samy hideran'ny tompo satria ny anarany rery no avy indrindra ary ambonin'ny tany aman-danitra ny fiandrianany. Salamo 8:100 zay salamo mitarika atsika hideran'Andriamanitra. Izany salamo zany de ao anatin'le salamo 5 farany zay antsoin'ireo mpianatra Baiboly teolojiana hoe salamo halleloia. Halleloia moa de hoe mideran'ny tompo, deran'ny tompo. Ka anisan'ny salamo fideranan'ny tompo izany. Antsoina eny ambony eny hiderin'Andriamanitra araka io salamo 8:100 io. Ary mandininy fa 7 de antsoina indray ny ety an-tany samy hiderin'Andriamanitra na manana aina tsy manana aina ary eto de ny zatovolahy ny zatovavy ny antitra omba ny ankizy satria ahoana ny anarany no avy indrindra ary ambony tany aman-danitra ny voninahiny ny fiandrianany ka tokony hidera azy isika ary tokony hanome voninahitra azy. Ko am'ty androany ity dia asaina isika andao iompo amin'ny mpisava lalana sy ny tanora Adventista avy ao Manjakaray hiderin'Andriamanitra noho ny voninahiny, noho ny fiandrianany ary noho ny anarany zay avy indrindra. Ndao ary. Am'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpisava lalana izao dia fifaliana ho an'ny tanora mpisava lalana sy ny tanora rehetra eto amin'ny fiangonana Manjakaray no manolotra anao amboaran-kira manokana ho fankalazana izany andro maneran-tany izany. Koa dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izahay. Misy amboaran-kira 5 zay ho atolotra ho anao amin'ity takariva ity. Koa ny hira voalohany amin'izany dia
mahakasika ny amin'ny iraka zay ampanaovan'i jesosy kristy atsika ilaza amin'izao tontolo zao ny filazantsara ny famonjena ao am' jesosy kristy satria raha mijeritsika zany am'izao fotoana zao dia efa manakaiky sy efa tanteraka avokoa ireo faminaniana rehetra zay ambarany soratra masina na ambarany jesosy kristy ka dia ao anatin'ireo hira ireo no andrenesantsika an'izay ary atao anatin'ny hira ihany koa dia etanitsika rehetra mba hanolotra ny fotsika ao an'andriamanitra mba hanolotena ao an'andriamanitra ary indrindraindrindra mba hahay anapa-kevitra isika amin'izay rehetra atao hanaraka an' jesosy kristy satria andriamanitra moa dia fitiavana mandrakizay ka rehefa miaina amin'izany hoe fitiavana mandrakizay zany dia ny tsara indrindra zany dia mipetraka eo anilan'andriamanitra hatrany hatrany koa rehefa mipetraka eo anilan'andriamanitra isika dia misy fifaliana ary zany fifaliana zany no tian'andriamanitra ho tanterahantsika ary amin'ny farany moa dia hiaraka hanamboninahitra am' jesosy kristy isika ao am'le fiainana be voninahitra satria de ho satroana sady voninahitra zay rehetra mandresy zay rehetra nanolo tena zay rehetra niara-niasa tamin'i jesosy kristy ka ao anatin'ny hira anakivalo no andrenesantsika an'izay afatra izay koa dia mijery finaritra ary tompoko. Mampanzaka ni
zao ny feony to de mifaly sy milimba milalao fa ety ori tanora le oezy siky zao tiasa vesako sambola ilalao tsy oelany ede hoavilay tomponao de Kristy ry tanora miomanare aoko fantatrao lay zava-dehibe ny fihavananao amin'Andria manitra tsy to ori tanora nde oezy siky zao tiasa vesako sambola ilalao tsy oelany ede hoavilay tomponao de Kristy ry tanora miomanare aoko fantatrao lay zava-dehibe ny fihavananao amin'Andria manitra tsy to ny fihavananao amin'Andria manitra tsy to ny fihavananao amin'Andria manitra tsy to nandinika ny fiainako de tena tsapako toko ny famaofao avoko na ny ratsy na ny soa nampianatray ny neniko nanoroay ny dadako fa ankehitriny raikoko lay antsonao riray tsy to atoloray zay rehetra mombanao ny fofanay mitebitebinao raha toka sitrakao de hozanako ianao atoloray ho sambatra ianao kanefizambola manay misalasala indraindray inonano atao aizano tena misy zany soa raha ianao no atoniko satria fantatro toko le maty hoay ho soloko ka mba maniry amonjy atoloray zay rehetra mombanao ny fofanay mitebitebinao raha toka sitrakao de hozanako ianao atoloray
miseo mandalo avoko mitsara sy ny tsy maso fantarony zavadretry fikirony tsara zay no filamatra atorona ihany tsaromy fa amy fiainana ety satana de manisy indrindra ny andavana raha tsy Jesosy no manjakao sy mitoetra ao ampo zava-ponavoko ny andronao ety anio taponyevitra aza de mangatakandro lavizao voainy foanjakany zao anio izao anio tsy ampitsofizao no ilainy tompony fiainanao mba eno izy mitalao anio taponyevitra aza de mangatakandro lavizao voainy foanjakany zao anio izao anio tsy ampitsofizao no ilainy tompony fiainanao mba eno izy mitalao anio taponyevitra aza de mangatakandro lavizao voainy foanjakany zao anio izao anio tsy ampitsofizao no ilainy tompony fiainanao mba ekiore mba ekiore mba ekiore ny antsony
ny famindrampona sy ny fahasoavana tera laza no atolotra ho anao iray indro atolotra ianao Jesosy ny fiainana izay
dia izay indray ary ava-malala no azo natolotra anao tamin'ity fotoana manokana fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpisavalalana izao ary isaorako manokana ireto tanora atao amin'ny fiangonana manjakaray izay niaraka nanatanteraka sy nanantotosa anyizany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany ary ataoko fa tafita any aminao ny afatra rehetra izay nitoriana tao anatin'ny hira ary inkany mba samy ho tafiditra somatsara ho voavonjy ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao isika rehetra ary dia hanamboninahitra miaraka amin'Andriamanitra. Koa ny hira farany izay atolotra ary dia ny hoe voninahitra ho anao. Ny zavatra rehetra manko dia tsy misy ho antsika mihitsy, tsisy reharehantsika mihitsy fa an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Koa dia iretona an'izany ireto tanora reto, izaho kosa ametraka ny veloma mandram-piona amintsika rehetra. Veloma tompoko. Tananao riray ka nisitraka no tosa ho tante raka amin'ny fiainako. Surati ao ampuku ao Rode nifika sana marube Kaci salah salintsuni ao Amini fitiavanao lehibe Boyanao halala ny fiainana Boyanao nevitrany aso Kaninonino na itranga Na umalukana tuna umanga Fonina itrawana ira
Sotalaza ery atsako voninahitra ho anao riray voninahitra ho anao riray Sotalaza ery atsako voninahitra ho anao riray voninahitra ho anao riray Sotalaza ery atsako voninahitra ho anao riray voninahitra ho anao riray Sotalaza ery atsako voninahitra ho anao riray misaotra an'andriamanitra isika fa vita indray ny androany ary misaotra ny mpisava lalana no tronon'ireo tanora zokony sy mpisantatra avy ao amin'ny fiangonana adventista manjakaray niderin'andriamanitra niaraka tamintsika teto andro ny raha teo moa androany koa samy manao fiaikana hideran'andriamanitra manomboka izao noho ny voninany sy ny fiandrianany ary ny anarany zay misandratra ambony indrindra samy miderin'andriamanitra manomboka izao noho ny fahasoavany sy ny fitahiny amintsika koa ary tsy ho lany ny lisitra satria manana antony hideran'andriamanitra mandrakariva isika mianakavy ireo na hitambarana zany na ny fiainanao manokana zany ananana antony hideran'andriamanitra koa dia hompideran'andriamanitra ny mpisava lalana rehetra ny tanora adventista rehetra ny tokatrano tsirairay manomboka androany eto am-pamaranana de tiany ihany koa manatitrantitra amintsika fa ilayntsika mandrakariva ny mailo manoloana ny reta mandoza covid-19 marina fa efa ny soron'ny fanjakana ny amianara-pahasalamana kanefa na izany azy ilaina foana ny mitandrina ka mila manao ary vavaorona isika mila misasatanana matetika amin'ny rano sy savony fa azarana efa ny ainatsika zany ary nahitantsika soa andaombolo toizana mba tsy ampiahaka be ho aretin'io eto amin'ty tandrasika samy manao izany sika ary miderin'andriamanitra eo mpanaovana zany dia mametraka ny velomandray zany manitsirahay avy amintsika ary manome fotoananao raha sitrapon'andriamanitra amin'ny heriny ranoto izao ntsika miaraka amina antoko mpihira vaovao indray hidera azy amin'ny alanany hery veloma tompoko